Fahameraba-tsika tsirairay avindray tratra ity alakamisy maraina fa 14 volana aogositra ity. Sotroan'Andriamanitra isika fa mbola tratry ity maraina ity indray sotroana ihany koa izay mandray ny ten'Andriamanitra eto ary mizara izany ihany koa amin'ny namantsika. Teteny ianao hoe tahin'Andriamanitra manokana ny ianao ary mihino sy matoky fa Andriamanitra tsy manampitsofina n'Andriamantsika fa mihaino fitaranana hatrany. Alohan'ny tirantsika namofinaina an'io dia vavaka isika. Ritomba Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy tantananao anay, misaotra indrindra reo ny amin'ny fijerenao ny momba anay tsirairay avy eto. Misaotra anao ihany koa izay tsy mandao anay fa mikarakara anay ary mampitombo ny finoana ianao. Ampianaro izahay tsy fikitra ny amin'ny zavatra mandalo fa hifikitra aminao rery ihany. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe lesona ara-panahy sy tombontsoa mahasalama avy amin'ny hazo. Nalaina amin'ny Salamo 4:120 manao hoe mampaniry ahitra ho amin'ny biby fiompy izy sy hanana hahasoany olona ary mamoaka hanina avy amin'ny tany. Amen. Nisy fiomanana natao tany amin'ny toerana sasany mba hanadiovana ny tany ho amin'ny fananganana toeram-pitsaboana. Men'Andriamanitra antsika ny fahazavana izay mampahafantatra fa mahasalama ny fofon'ny hazo kesika, ny hazo sedera ary ny kiprosy. Ary marobe koa ireo karazan-kazo manana fahafahamanasitrana sy manatsara ny fahasalamana. Aoka tsy ho tapahana, tsy misy antra ny hazo tahaka an'izany. Tsara kokoa ny mifehitoeran-kafa hanorenana toeram-pitsaboana noho ny hoe manapaka an'ireo hazo maitso izay mandava taon'ireo. Misy lesona maro ho antsika ao amin'ireo hazo ireo. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny marina amololoana tahaka ny rovia, isanjaka tahaka ny sedera ny Lebanona izy. Hoy ihany koa Davida manao hoe fa izao dia tahaka ny hazo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra, matoky ny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay doria aozy izy. Ampitoviana amin'ny sederan'ny Libanona ny kristianina. Hitako tao anatin'ny boky io ihany koa fa io hazo io dia tsy hoe manorina faka kely fotsiny ao amin'ny tany, mamaka lalina kokoa izay ahitany famaharana mafy kokoa, ary rehefa tonga ny tafiotra mafy dia hahafahatra izy satria voahazon'ireo fakana lehibe any ambanin'ny tany ihany. Tahaka izany ihany koa ny kristianina mamaka lalina ao amin'ny Kristy. Fatan'izay noho ny haharesy lahatra tanteraka izy fa Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ny mpamota. Ny tena kristianina marina tahaka ny sederan'ny Libanona dia tsy maniry eo amin'ny tany malemy fa mihorom-paka ao amin'Andriamanitra rery ihany. Tsy maniry ho amin'ny fitediavana sezam-boninahitra na fitediavana fankasitrahana amin'ny olona rehetra manodidina anazy fa mihorom-paka marina ao amin'Andriamanitra. Ianaro ny lesona avy amin'ny hazo. Mangataka aminao aho tsy hanapaka ny hazo kesika ao fa ho fitahiana ho an'ny maro izany, avelao izy ireny ho velona. Tiako ny ilaza aminao ihany koa fa mitondra mbavaka sy miray fo aminareo amin'ny asa izay ataonareo ary tadidio fa azo eo amin'ny sahan'ny tompo isika tsirairay avy izao ary ny fiarovan'Andriamanitra dia manodidina antsika arakaraky ny mahavelona ny tsipika manasaraka ny vonikazon'Andriamanitra amin'ny songisongo sy ny tsilon'ireo zava-maniry ny Satana no hanomezam-boninahitra ny tompo bebe kokoa hatrany ihany koa. Dia alao hery ara, aoka ny ho tsara fakantsika ahavita hafahatra, hifahatra indrindrandrindra rehefa tonga ny rivo mahery ka tsy hisy haharongana antsika satria efa tsara fototra isika. Amen. Tohitomba Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ngataka aminao izahay mba ampianaro ho tsara fahatra. Ao rehefa hitoky aminao rery ihany ary hitoky aminao hatramin'ny farany na dia ho avy aza ny rivo mahery izay kosa fantatra izay nonay sy ahazahoanay hery.
tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro